Tsy resy lahatra ny amin'ny tanteran'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny ity taona 2024 ity kosa ny Révérend General John Andriamanampy filohan'ny AMF 3FM. Mbola mijanona ho nofy araka ny fijery Révérend General John Andriamanampy ny hanatontosana fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny faran'ny taona. Araka ny fanazavana neto filohan'ny AMF 3FM dia misy hery na avy any ivelany na avy eto an-toerana izay mbola mandritra ny tsy hanatotosana ny fifidianana. Ny fijerinay dia mazava hoe tady hirika ny hanemorana lava ka rehefa tonga indray ilay hoe tonga ny orana tsy azo atao ny fifidianana dia any amin'ny 2014 no eritreretiny sasany hanaovan'io ary misy aza mieritreritry hoe fampanjaka angamba satria na ny akanjo aza dia natao radama ka aminay sarotra ny inona fa ho tanteraka vetsivetsipO ny zika fa ny tadiavin'ny frantsay dia tsy hisiny io fifidianana io ary dia efa manana tetika amin'izany izy ireo efa fantatsika fa efatra taona zany ene dia efa karazana mandat zao vitany ary manahirana an'zareo ny ilaza hoe hatao ny fifidianana satria ihany koa dia zany anarana valymanana zany na ny ray na ny reny na ny zanany dia tsy tia frantsay ho re ary izay zavatra zay no mahatonga anay AMF 3FM fa milaza fa tompona andraikitra ny frantsay ary tokony hahatsapatena ny frantsay. Ny filohan'ny AMF 3FM izay mbola manamafy hatrany androany fa raha matola Laura Valomanana hatrany ny kandida atolotry ny Ankolafy Ravalomanana.